omeko ny ministra ny travaux publics aloha ny fanazavana an'ireo asa izao fitinina ihany monsieur le ministre alohan'ny idiratsika rehefa voatsika vao miditra amin'ilay sujet hafa fa aloha tonga dia ny lalana aloha no resahantsika satria anisan'ny lalana izay nataontsika ohatra eto Madagasikara zareo tsara inona ny mapotika ny lalana eto satria mapotika ny lalana eto dia efa mihoatra ny 1000 ny camion sy ny tomobile kely mifamezivezy hatrany amin'ny port ny Toamasina mandrapatonga eto Antananarivo isan'andro ny solika mandeha amin'io ny simenitra mandeha amin'io ny vy mandeha amin'io lalana io ary nazotsika amin'ny teny izao ary na mitondra ny solika hoentina ny tuleara ary andehanana ny groupe ihany dia mbola mandeha lalana ihany koa zay moa efa resahana amin'ny monsieur le ministre sy monsieur le ministre hoe tsy ekena intsony fa hovana ny fomba fiasa mila mandeha sambo ny solika hoentina ny Mahajanga hoentina ny Antsirana na hoentina ny tuleara fa mandeha camion mandeha lalana ankehitriny zay le hoe vinanana antsika hoe anao autoroute ary ny autoroute ho ataontsika eto moa dia miteny hoe tsika zany rehefa manana vina tsy mila miandry fa natombontsika aloha mifanaovana 80 km ny autoroute fa ny ambiny satria misy 80 km x 2 mbola ao satria 260 km no ny autoroute zany fa ny autoroute ambiny dia davantsika partenaire zay hitondra ny financement satria misy péage atao amin'ny autoroute io rehefa avy eo fa tsy maintsy natomboka satria za tsy afaka niandry mifampandrona eto amintsika tsy afaka miandry fa efa natombontsika ny olona zay tsy mahafantatra ny ezaka natao sy ny olona tsy mahafantatra ny asa ataontsika ny olona tsy mahavita no anakivy antsika hoe tsy vitanao io tsy ilaina io ary zay ny fampianarana omeko tsy atsika ministra ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy ny olona zay manakivy tsy mitsikera olona tsy mahavita reny mba antaneo ny vitan'ireny olona reny tsy mahavita reny ary ny olona manao sy miasa sy ny mahavita ihany no tsikerana ka tsika tsy anaiky ho akiviny fa miasa tsika sambantsika hoe mba hanao autoroute voalohany zany asagnano ny tanan'izay olona any mieno rehetrarehetra any hoe tsy ilaina ny autoroute tsy ny sakafo hoan'ny androany any ny mahavoky fa ny asa apetraka ho an'ny taranaka fara mandimy tsy misy matadiditsika reto ny mofo ny multiplier ny jesosy sy ny divay ny multiplier ny tsisy misotro an'izany tsika fa ny teny sy ny fampianarana sy ny finoana napetrana atsika zay ny henantsika androany mahavoky atsika isan'andro fa tsy ny androany ihany akory ny zavatra tadiavina fa ary ny zavatra ho apetratsika asa ataontsika rehetrarehetra io hipetraka ho an'ny taranaka fara mandimy na afaka 20-30 taona atsiaro ny olona hoe ay tena ilainy ty autoroute ty monsieur le ministre omeko anao ny fanazavana ny lalana sy ny asa lalana atao eto amin'ny firenena mankasitraka andriamatoa filohan'ny repoblika nanome fitenenana miarabanao ampanajana miarabanao andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy isika rehetra membre ny gouvernemanta isika zay ato amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny primature ary miarabanokana ny vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandaharana mandritra ny conseil des ministres izao ny toromarika nomenao moa andriamatoa filoha rehefa niditra tanatin'ny gouvernemanta ny tenako dia hoe ataovy ho grand chantier routier i Madagasikara satria ny ampahany betsaka dia efa vonona amin'ny famatsiam-bola anatanterahana an'izany ka ho resantsika voalohany dia ny route du soleil satria moa ny route du soleil dia azo ambara hoe fahasahiana goavana ara-politika anananao andriamatoa filoha satria dia ny morontsiraky Madagasikara atsinanana avy any atsimo ka tany avaratra 2 kilometatra mahery no ho amboarina amin'ity route du soleil ity efa misy vita 100 kilometatra eo misy eo andalam-panatanterahana 700 kilometatra eo misy kosa dia eo ampanaovana fanadiadiana ireo orinasa ary misy ihany koa ny ty ohatra zao dia any atsimo ny route nationale numéro 13
mampifandray antsika ny taolagnaro sy Ambovombe dia efa 70 kilometatra mahery no vita goudron amin'ity taolagnaro Ambovombe ity ary amintsika miteny zao dia mandroso ny asa ary aleo andeha amlamina lay vidéo fa zasina hoe stop na ohatran'izany zany dia ohatran'izany koa ny RN12A zay orinasa maromaro moa no mifandrimbona manao an'io RN12A io dia efa mandroso be daholo ny asa na eo taolagnaro Ebakika zany na Ebakika Somiska na Somiska Masianaka zay marioko manokana fa dia misy tetezana lehibe zay mirefy 20 metatra ao Manambondro zay efa vita béton ohatran'izany koa ny ao Amboenanto ny ao Masianaka Vangaindrano moa dia efa antoerana ny orinasa toy izany koa ilay Ebakika Somiska zany hoe zany azo ambara fa raha ny RN12A dia feno ny famatsiam-bola misy ny efa vita misy ny efa manomboka ary misy ny vao nahazo contrat ny orinasa dia andray asa atoato ny Vangaindrano Irondro moa dia anisan'ny lalana misy ampahany eo manakara Irondro efa vita tanteraka tamin'ny 2022 fa ny RN11 zay mananjary Nosivaraka ohatran'izany koa RN11A Mahanoro Vatomandry dia efa ampanaovana étude ny orinasa lehibe GECO égyptienne any antoerana zareo tamin'ny faramparany taona ina efa namoaka rapport d'étude ary any antoerana koa amitsika miteny zao ny orinasa sinoa Shidao manao fanadiadiana ny azo antoka zany dia ny vokatry ny fanadiadiana ataon'ireo orinasa reo eo anelanela ny mananjary Nosivaraka Mahanoro Vatomandry dia afahantsika miroso amin'ny fanarenana manontolo any ny lalana iny fa eo ampiandrasana an'izany kosa nefa tsika dia efa nanokana vola anamboarana an'io lalana io zany ny RN2 moa iverenako rehefa aveo fa raha iresaka tsika ny RN5 dia efa mandroso ihany koa ny fanamboaran-dalana Sonerano Vongo Vaibe ho an'olona any amin'ny faritra iny dia malala fa dia efa aingana dia aingana ny fatongavana hatrany any manompana ny lalana Ambilobe Vohemara moa dia iarahantsika malala fa dia efa nitokananao ihany koa Andriamatoa Filoha ny fehiny zany dia hoe efa misy ny vita misy ny anomboka amin'ity 3 volana voalohany ity raha tsy resaky tsika ohatra hoe ny Toamasina Full Point dia anomboka amin'ny volana ity iresaka tsika makasika nyreo lalam-pirenena lehibe na réseau structurant ny route nationale numéro 2 moa no anisany goavana indrindra amin'izany dia orinasa roa lehibe zany no miasa amin'izao fotoana zao orinasa sinoa ny ray manao ny Antananarivo Moramanga Andasibe marimarina kokoa ny ray manao hatrany Toamasina dia amperiny zareo amin'izao fotoana zao mbola tsy vita tanteraka amin'ny fanaovana ny goudron fa ny azo ambara kosa dia samby niarana atsapa ny olona fa dia niena be hatrany amin'ny valora ny Toamasina Antananarivo RN7 koa dia efa misy orinasa miasa ny Antananarivo Antsirabe fa mbola ataotsika hoe eo amparantanterahana ny pisopiso izy fa mbola sy dia asa goavana fa ny zava-dehibe dia hoe ny lalam-pirenena rehetra na ny RN7 na ny RN4 dia nokanantsika vola goavana amin'ny fond routier amin'ity taona 2025 tia ary tiako ny milaza fa dia hoe araka ny toromarika nomenao zany dia alohan'ny grande vacances amin'ity taona 2025 tia dia ahita fiovana daholo zany ireo lalam-pirenena rehetra lehibe ireo satria raha miresaka ny RN6 ohatra zany tsika ankoatra ny Ambilobe Ambanja Diego zay efa mandroso dia mandroso ny asa dia azo contrat ihany koa amin'ity voalohan'ny premier trimestre tia ny orinasa anamboatra ny Ambondromamy hatrany Ambanja zay orinasa lehibe roa moa zany io ohatran'izany koa moa ny RN4 orinasa 3 no anamboatra an'io zany
fa ny lalam-pirenena rehetra dia maro no nataontsika ao anatin'ny programa amin'ity taona 2024 ity. Ny be alanana ohatra ny reny 31 dia efa mandeha miaraka amin'ny banky iraisampirenena izay efa vita ihany koa ny fanadiadiana ny be alanana andapa. Fa ny RN10 kosa moa zany dia mizara efatra lehibe moa zany ny RN10 zay tsara ny afantarantsika anazy satria anisan'ny resanao Andriamatoa Filoha dia ampany beloha efa fantatra ny orinasa anatanteraka anazy anomboka ato anatin'ny telo volana voalohany isika. Beloha Ambovombe ihany koa dia efa fantatra fa ny Andranovory Ambatry sy Ambatry Ampany zany no andeha atoato ny tolobidy. Ny autoroute moa dia maro ny ambarany olona fa za koa dia samy teny fa dia matoa tsy nisy nanamboatra ny autoroute hatramin'izay dia tsy mora ny manamboatra an'izany fa ianao Andriamatoa Filoha no nanana vina, nanana fahasahiana ara-politika nanao an'izy ity. Tany an-toerana ny tenako tamin'ny alatsinainy afaka omaly dia 40 kilometatra zany zao no efa vita terrassement amin'ity autoroute ity ary araka ny hita ao an-toerana sy hitantsika amin'ny sary zao dia efa misy ny ampahany vita couche de fondation, misy ny ampahany vita couche de base, ka ny toromarika nomenao moa dia ny amitantsika nyty ampahany 20 kilometatra ty dia ao anatin'izany ezaka rehetra zany ny tenako sy ireo teknisianina ao amin'ny ministera amin'izao fotoana zao. Fa rehefa miresaka moa tsika nyty autoroute ty dia zava-dehibe ihany koa ny nanatanterahana ny hoe tsy nijanona tany amin'ilay fanomboana tany ataratan'ny volon'ondry isika fa efa mirosy dia mirosy ihany koa ny aty amin'ny PK0 eto Ambodifasina zay marina moa fa noho ny toerana iny somary misy rano dia hatrany amin'ny 10 metatra ny ahavon'ny Ramblay zay ataotsika amin'iny lalana zay PK0 miainga avy eto Ambodifasina zany. Rehefa miresaka tsika ny autoroute dia zava-dehibe no resahana kosa nefa fa ny tapany faharoa zay 80 kilometatra hatrany Toamasina dia efa mifampiresaka tsika amin'ny mpiara-mombonantoka ary anomboka amin'ity taona ty ihany koa ny fanadiadiana ara-tontolo iainana. Fa tsara ny milaza fa rehefa tonga ny Toamasina moa ny autoroute dia ifandray amin'ity voie rapide ty zay voie rapide zay efa mandroso dia mandroso ihany koa ny asa 200 metatra angamba sisa no tsy atongavany eo amin'ny vavahadin'ny port'ny Toamasina. Fa eto Antananarivo ihany koa dia mandeha ny voie rapide Ivato Ambohitra Manjaka zay ivoaka eo amin'ny rond-point Andranotapahana ary mino fa any amin'ny voalomboloan'ny deuxième semestre amin'ity taona ty dia vita tanteraka ity voie rapide Ivato Ambohitra Manjaka ty fa ezaka zay nanomezanao toromarika ny ministera ihany koa Andriamatoa Filoha ny anatsarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra dia manodidina ny 50 kilometatra ny lalana zay atsaraina eto Antananarivo renivohitra. Misy ny efa vita, misy ny eo andalam-pamitana fa ny zava-dehibe dia hoe ho atsaraintsika ny tanàna Antananarivo ary ny avenue de l'Indépendance dia anisany ho resaina amin'izany. Ny amranoko razy Andriamatoa Filoha dia samby miandry angamba amin'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy hoe aiza ho aiza ny lalana izay aty amin'ny faritra misy anay, ka maro dia maro reo lalana zay ho amboaritsika amin'ity taona 2025 ty zay araka ny toromarika nampiasainao dia hoe ampiasao daholo ny vola izay misy ao amin'ny fond routier mba anasoavana ny vahoaka malagasy amin'ny fanamboaran-dalana. Dia ao anatin'izany ny RN8 mampitohy ny Marofototra sy Antsalova, ny RN15 mampitohy ny Sakara, Ankazoabo sy Beroroa, ny RN18 mampitohy ny Vangaindrano, Befotaka sy Midongy Atsimo, ny RN19 mampitohy ny Katsepy sy Mitsinjo, ny RN20 Ilaka Est Antanamboa Manampotsy, ny RN31A croisement RN6 hatrany Analalava, ohatran'izay ihany koa ny RN23
Tsangambato Marolambo, ny RN 33B Andranofaska sy Ambatoboeny, ny RN 41 mampitohy ny Kelikampona sy Fandriana, ny RN 42 mampitohy ny Fianarantsoa sy Isorana, ny RN 43 mampitohy ny Analavory sy Soavinandriana, ny RN 32 Antsuibe Fandriana sy be Mantsara moa dia étude no atao amin'io fa androany maraina teo Andriamatoa Filoha dia ny fanaosony ihany koa zay tamin'ny vondron'orinasa Probase SBC zay anomboka ny fanadiadiana amin'ny lalana Tsiroany Mandidy ka RN bis ka ny tapany voalohany 200 kilometatra aloha no nanaovana fifanarana memorandum androany zany fa ny anatin'izany daholo koa ny RN 23A mankany Anosy Beanala, ny RN 27 mampitohy ny Osy sy Maropaika, ny RN 42 mampitohy ny Sorana sy Kalamavony, ary ny fanatsarana anireo lalana zay efa vitatsika toy ny RN 44, ny RN 5A dia ataotsika entretien. Mbola maro tsy voatanisa satria araka ny nambaratsika teto dia vola manodidina ny 500 milliards d'ariary ao amin'ny fonds routier zay efa encaissé dia anamboaratsika lalana amin'ny taona 2025 daholo. Andriamatoa Filoha sy isika rehetra zay manatrika dia izay ny fampitanam-bava atolotra anay androany. Misaotra Andriamatoa Filoha. Misaotra anao zay fanazavana zay monsieur le ministre. Io fanamboaran-dalana io araka ny teneniko dia zava-dehibe tokoa, ahafana mamoaka vokatra, ahafana manamora ihany koa ny fifandraisana, fa mampiroborobo ihany koa ny amin'ny lafin'ny fizahatany. Hatramin'izay nahavita ny Miami zao dia be dehibe ny ireo olona manao vacances any Toamasina, fotodrafitrasa ray, nefa be dehibe ny olona mitsidika tia hitany, zany hoe ohatry ny ahoana ny Tamatavy, ahafahana misarika ny Tamatavy, Toamasina. Iny route du soleil io, tena io no hitondra ny fanovana tanteraka sy ny fampandrosoana eto Madagasikara. Mampifandray avy any amin'ny atsimo indrindra hatrany Ambovombe zany, mamakivaky an'iny atsinanana ray manontolo iny, ary mandrapatonga hatrany Ambilibe zay efa nitokana antsika. Aprisika ary indrindra toerana manan-karena ny faritra atsinanana iray manontolo iny, toerana mamokatra na amin'ny lafin'ny fizahantany, na amin'ny lafin'ny arenakibon'ny tany, na amin'ny lafin'ny fambolena sy ny famokarana. Hatrany Anosivariky iny, Mahanoro iny faritra atsinanana rehetrarehetra iny, hatraty Manakary, Mananjara, dia afaka ambolena tsara. Anisan'ny zavatra fambolena ataontsika ny resaka fary amin'ny karana siramamy. 190 000 tonnes ny siramamy ilayntsika eto Madagasikara isa-taona, nefa 90 000 tonnes fotsiny vokatra vokaritsika. Zany hoe mbola manafatra siramamy tsika 100 000 tonnes isa-taona. Ny vidin'ny siramamy amidy eto amintsika nefa eo amin'ny $1,7 eo, nefa raha vokarina eto toerana dia eo amin'ny 0,9 centimes de dollar na 0,8. Zany hoe tsy mivoaka tsony ny devizitsika, fa tsika nefa miena ny vidin'ny siramamy, ary indrindra ihany koa ny tombony vokatra tsika eto Madagasikara. Ny fahavitany io lalana io zany no anisan'ny tanjona anankiray ahafahantsika mametraka an'izay famokarana eto toerana ihany ny zavatra ilain'ny malagasy toy ny siramamy, ny fizahantany, satria dia jareo anie ny akatony zao eny Manandrombo zao ny pont Manandrombo, Manambondro zao ny fizahantany tsy fanaovana hotely any Somisky, any amin'iny lalana atsinanana rehetrarehetra iny, ny torapasika sy ny ranomasina eny amin'iny dia tena tsara sy mahafinaritra, ary hitatsika ny ankantony Madagasikara. Zay le teneniko hoe ilaina vision, ilaina olona manana vina no mitondra sy mitantana ny tsy fireneny ity.
dia tentsika hoe be dehibe ny lalana efa vita fa mbola betsaka ihany koa ny tokony ho atao ekeny zany ary zay ny antony hoe nitovy ihany ane ny budget ny tantanana teto amin'ny fireneny ity ny olona zay mipetraka teto amin'ity sizako ity fa ny priorisation hoe reto ny zavatra tsy maintsy atao sy ahafahantsika mampandroso amin'ny firenena dia io vision napetraka eo ny fanaovana ny autoroute ny fanaovana ny route du soleil ary io ny olona akory dia mahatsapa ny ezaka ataontsika zareo zany any Sonerany Ivongo mandrapatonga aty Vaibe aty Mananara lalana tsy afaka andehanana fiara mihitsy zany fa ankehitriny efa tena mandeha ny asa so dia sy teny le hoe mandeha ny asa tsy fa mandeha ny lalana ny asa ny mandeha ny asa fanaovana an'izany lalana zany ary ankehitriny tsika zany dia tena aminareo tony zao ny étude efa natao entre Nosvarika parapatonga ny Manoro tsy maintsy fanamby apetratsika zany ary tsy maintsy ho ataotsika zany fanamby zany ary tanterakitsika zany rehefa manam-pinoantsika ka eto zany dia jerevy tsara efa nomboka tsy efa manomboka monsieur le ministre ny RN10 rovina manomboka lalatany hatramin'izay ny RN10 satria efa tofoloha efa voasonia ny contrat ny entreprise efa nahazo de service zareo amin'ity telo voalohany ity dia efa tena manomboka miasa tanteraka miala izaka hatraiza moa ny RN10 monsieur le ministre mba hazavao kely ny bahoaka ny toerana laloviny RN10 araka nambarako teo dia manomboka Andranovory Ambatry Ampany Beloa Ambovombe fa ilay Andranovory Ambatry sy Ambatry Ampania dia ny appel d'offre no andeha atoato fa ny Ampany Beloa sy Beloa Ambovombe no efa nahazo contrat ny entreprise ary efa nahazo ordre de service le voalazako hoe anomboka atao anatin'ity telo volana voalohany ity ny asa Andriamatao Filoha zavatra lalatany hatramin'izay na Madagasikara ny Madagasikara no ho ataontsika lalana tara na goudron ankehitriny ao anatin'izay zany jerevy na iny Antsohibe be lalana efa manomboka koa araka ny nazavainy monsieur le ministre teo fa indrindra ny resantsika teo dia hoe route nationale rehetra dia mila anaovana fanamboarana avokoa ny RN2 eto Tananarivo mandrapatonga any Toamasina ny RN7 Antananarivo mandrapatonga ny Tuléar ny RN4 Antananarivo mandrapatonga ny Mahajanga mba ho ravoravo mba ho faly ny ponina zay ny tety andro namenao teo monsieur le ministre alohan'ny fanaovana vacances mba lalana misosa lalana mandeha no apetratsika amin'ny lalana rehetra makany amin'ny faritra anisan'ny toromarika ny meko ihany koa ny makasika ny lalana eto Antananarivo efa betsaka ny lalana nataontsika fa ny tanjona apetratsika dia ny lalana zay misy lavaka rehetra dia amboarina daholo Andriamatoa ministra efa betsaka ny ezaka nataontsika ary efa tsapan'ny olona zany efa miteny ny olona hoe ny lalana ito kosa efa simba fa ny asitsika tao anatin'ny volana vitsiny nanovantsika an'izay fa indrindra zany io avenue de l'indépendance io avenue de l'indépendance dia lalan'ny fahaleovatena any Frantsa moa dia Champs-Élysées ny anazy eto amintsika avenue de l'indépendance efa ely izy io tena tsy mety amin'ny saina hoe mandeha anao dia misy lavaka eo amin'ny gare aty amin'ny kaikin'ny Blanche Neige na Hone taloha mandeha amin'iny ianao misy lavaka noho izany avozitsika ray manontolo atao goudron vaovao ny eo amin'ny avenue de l'indépendance sy ny amin'ny lalana rehetrarehetra miditra makao amin'izany avenue de l'indépendance zany mivoaka makaty amin'ny Pochard mivoaka miditra avy aty tsara lalana miditra ao amin'ny avenue de l'indépendance mivoaka aty amin'ny tsangambaton'ny Ralaimongo iny toerana rehetrarehetra ao amin'ny avenue de l'indépendance iny toromarika nomeko monsieur le ministre ataontsika ary tsy andro helitsika fa amin'ny herinandro ihany afaka folo andro farafahatarana dia miaraka midina eny miaraka aminao anao ny lancement
an'izany lalana eo amin'ny avenue de l'indépendance izany.